kely mahakasika an'ilay fikasan'ny banque centrale ametra ny vola ambony indrindra ho 1000 ariary na 1000 ariary. Ny kajikajiny amin'io zany dia ny 4 ariary ho lasa 1000 ariary. Betsaka ny manontanytsika hoe io ve le vahaolana atolotry ny FMI malagasy? Tsy avy hatrany ny valin'izay. Ny vahaolana atolotry ny FMI malagasy dia mampakatra ny sandam-bola mba hidina ny vidin'entana, ny vidim-piainana. Fa ny karama tsy mihetsika. Dia zay le azona fahefa-mividy. Ity fakasan'ny banque centrale ity dia tsy mikidika ny sandam-bola izy, fa anova fotsiny ny sora-bola eny amin'ireny vola ho ampiasaina rapitso ireny. Ka raha izy miteny hoe 4 ariary lasa 1000 ariary nozarainy 20 zany le vola. Midika zay zany ho zaraina 20 zany ny vidin'entana rehetrarehetra. Fa ho zaraina 20 koa ny karamatsika rehetrarehetra. Eo ihany eo zany, tsy miova io tsy misy fahefa-mividy ho azontsika. Amin'ny ohatra vitsivitsy ny SMIC ohatra 300 000 ariary no raisin'ny olona androany dia rapitso izy andray 15 000 ariary. Raha 600 000 ariary ny karamanao androany dia 30 000 ariary no raisinao rehefa atao io febetra io. Dia eo amin'ny vidin'izay zany resaka karama, ny vidin'entana, raha tongolo ohatra 4 000 ariary dia ho vidinao 200 ariary. Raha misy entana vidinao 5 000 ariary dia ho vidinao 250 ariary. Ny bus androany 600 ariary dia lasa 30 ariary. Fa tsy misy fahefa-mividy azonao. Ny zavatra hitako dia mety hitondra zava-doza reo. Mety hitondra fiakaran'ny vidin'entana tsy voafetra. Satria tsika eto efa Zimbabwe, efa zatra ny Zimbabwe. Io famerana amin'ny sora-bola io nge efa nisy tamin'ny natao hoe 100 000 francs no soratana, tsy le 100 000, iny ny tiany nasorana dia natao hoe 20 000 ariary. Fa ny vola miala aminao mitovitoviko. Iny ny sainao fotsiny no amboarina amin'iny. Dia androany tsy ampy io fa mbola Zimbabwe lavitra atsika dia hoe alao atao 1000 mihitsy ny soratra eny amin'le vola. Fa voamaika hitondra fekaran'ny vidim-piainana io satria androany raha ohatra ny tongolo 200 ariary. Raha misy mpivarotra 300 ariary dia tonga dia hividy ianao tsy ady varotra koa satria nahoana? Zany 200 ariary zany nge tsy vola intsony androany, 300 ariary zany nge tsy vola intsony androany.